Amin'ny kafaliana tranoray tompoko lasy tompoko vavy no isidinan'ny tokantranonao amin'izao alahady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra antsika isan-tokantrano ny arahaba ary asainam-panajantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ho lavalava ny fandaharantsika amin'ity hariva ity ary isan'ny bahana ao anatin'ny fandaharana ny tontolon'ny taranja baolina kitra sy ny baolina lavalava. Eto tsika manomboka ny fotoana ary amin'ity hariva ity dia ny tontolon'ny baolina kitra satria dia vaovao tsara ho an'ny baolina kitra ho an'ny Barea Madagasikara satria ny zoma alina teo dia nandresy ny ekipa pirenen'ny Soudan tsika amin'ny fanintsanana ho amin'ny CAN 2024 tamin'ny lalao voalohany moa amin'ny fanintsanana izy ity 3-0 no nandavon'ny Barea Madagasikara any Soudan. Mitombo hatrany ny fahombiazana azon'ny ekipa pirenena malagasy taranja baolina kitra tatoato. Navita nandresy ekipa pirenen'ny Soudan atao an-taniny tamin'ny 3-0 mantsy izy ireo ny zoma alina teo nandritra ny lalao fifantsanana voalohany ao amin'ny vondrona A amin'ny CAN 2024. Ifaneva Imano nanokatra nisa teo minitra 15 rehefa nahazo tolotra tsara petraka avy any amin'ny Zotsara. Tamin'ny alalan'ny penalty tafiditra Carolus kosa no nazahoan'ny Barea ny baolina faharoa rehefa nanao fahadisoana tamin'ity lohalarana malagasy ity ny vodilarana Soudanais teo minitra 20. Nanena ny elanelanisa ny tompo-tanàna teo minitra 2:70 rehefa tsy voasaka ny Hedabo Ibrahim ny kofrano dakany El Tahir. Tany amin'ny minitra 7:20 dia nampiseho ny mahalohalarana Kalaza sy manana traikefa azy indray Ifaneva Ima rehefa napiditra ny baolina 7 taorian'ny tolotra avy any amin'ny Voavy Paulin. Navita ny valinadina tamin'ny nanjoa azy tamin'ny taona 2012 niaraka tamin'ny ekipa Nuska Foot arak'izany ity kapten'ny Barea ity. Etsakilan'izay dia andrasana fatratra indray ny fiakarana laharana azon'ny Barea ny Madagasikara taorian'ny ny fandresena an-tanin'olona iny. Saivina fa efa tafiditra tao anatin'ny top 100 satria ny tanany laharana 7-90 maneran-tany ny Barea farany teo. Mariana falavo ny Senegal tamin'ny 7-0. Ny ekipa ny Guinée Équatoriale tany amin'ny lalao ilano anty vondrona A misy ny Malagasy ity.